Anisan'ny voziny avoko Rakotoarjona filompanorona ny Tokomafy na ny malagasy afaka ary ambetiteniny hoe mifoaza gasy fezateny manaitra io ary utsahivony teto amin'ny foibe vomera manokana ampandrainy ato tantaratasy ilatsaka fidina filoham-pirenena. Rehefa vita moa ny fandraisana izany dia noariny amin'ny mpitondra fiara ny mpitondra firenena ka raha tsy mahay mamilo izy dia mifavoazana no aterany. Tsy olana amin'ny Tokomafy anefa ny fahatongavan'ny mpandeha sy ny mpamily ho tonga soamatsara ary zay koa ny tanjony. Mijoro ihany koa satria mahatsapa fa latsaka wakaterena ny firenena ary mijoro hiaro ny zon'ireo zoky olona zay to ambanina sy adimodonona atao anatin'izany fotoana rehetrarehetra lalovantsika eto amin'ny firenena. Mijoro ho an'ny tanora ihany koa amin'ny mahatanora amin'ny tena satria fantatra ankehitriny fa na ny tanora tsy mahita ny lalaka ivoary tsy mahita ny lalaka leny intsony. Mijoro ho an'ny vahoaka malagasy manontolo. Teny finamatry ny Tokomafy ny firenena tsara tantana vahoaka voky ary fanamby no apetraky maitra voko raha lany filoham-pirenena eo izy fa amin'ny taona 17 dia afaka milahatra amin'ireo firenena dehibe i Madagasikara ary voalohany kosa aty amin'ny faritry ny ranomaitsimbe ny Indiana noho ny fananany olona mitsinjo vahoaka sy ireo arena maro samihafa mampiavaka azy maneran-tany.